kokoa daholo zanagasikara rehetrarehetra ialana tsiny aminareo raha ohatra ka hoe somary ela vao vita ilay vidéo noho ny antony maro samihafa. Ny resakantsika androany dia manisa andro zareo dia mitovy foana, tsy misy zavatra vaovao fa izany hoe hamerina zany hanazava ilay efa natao teo aloha. Dia hitanareo ny calendrier nataoko androany indray zany ito pause kely aloha raha angamba maka sary fa tsy tianareo ve ilay pause dia ahoana fa hitanareo ilay make up tsara ve aloha. Dia rehefa vita amin'ny make up sy ny pause dia nataoko soratra ohatr'izao indray manisa andro, tsy ohatran'ilay nataoko taloha hoe misy calendrier fa ity ilay izy. Voalohany eto farany ambony avril, dia eto amin'ny ampovoany mai, dia eto farany ambany juin. Avril, mai, juin. Ataontsika ahoana izany ny alalana hoe 28 jours na 32 jours na 36 jours na 34 jours. Dia ity vidéo ataoko androany ity ny vehivavy manana fahadimbolana 28 jours. Dia atao ahoana manisa anazy, mahalala anazy aloha voalohany indrindra raha te hafantatra indrindra vao tonga fotoana indrindra androany ohatra première dia eo indrindra manapotsitra hoe eo ako manomboka manisa andro. Ity le ity apiko menamena kely eo motseriko teo ilay hoe tonga fotoana ako. Tonga indray fadimbolana manaraka oviana indray tonga fotoana mbola 1 ihany. Tamin'ny volana mai ndry première tonga fotoana, volana avril ndry première tonga fotoana, volana avril ndry première tonga fotoana, tonga indray volana juin mbola première ihany ndry tonga fotoana. Vita izay aloha ny hoe firy no manisa ny andro. Isaindry amin'izay ny totalin'ny andro avy hoe misy firy andro ireo elanelan'ny andro ireo. Dia isaintsika ilay izy manomboka amin'ny 1 hatrany amin'ny 30, misy 30 jours zany. Dia nidina indray nito 1 hatramin'ny 31, 1 hatramin'ny 30. Izay zany aloha natao hoe manisa andro aloha voalohany indrindra. Izay ny alalandreo 28 jours na 32 jours, samy manana ny isa fadimbolana ny vehivavy, tsy voatery hitovy. Fa rehefa manisa andro dia indrindra vao tonga fotoana voalohany iny eo ilay izy. Rehefa vita izay, rehefa fantatra hoe firy ny fitambaran'ny andro 28 jours na 32 jours na 36 jours dia andao hojerentsika hoe aiza ny jour d'ovulation, izany hoe eto amin'ilay malonaka atao amin'ny 14e jour. Raha manana fadimbolana 28 indrindra dia dikany 14. Ka raha ohatra ka 32 ny fadimbolana indray tsy 14 intsony fa lasa hafa. Ka ny tsara atao dia atao moins 14 ilay izy. Raha ohatra hoe 32 zany dia 32 moins 14, 27 moins 14, 30 moins 14. Dia ny torohevitro ho an'ny tsirairay dia mba atao any amin'ny avy any aoriana zany manisa anazy. Ohatra raha ohatra zao ka première zako, isaky ny première zany indrindra tonga fotoana dia miverina indry zany eto amin'ny 30 manisa atao moins 14. Dia eto amin'ny 30 indrindra dia mihemotra amin'izay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, any amin'ny 17 zany indrindra eto ny 14e jour indrindra. Raha ohatra fadimbolana indrindra ka tsy 28 jours fa raha ohatra ka 30 jours zany dia any amin'ny 17 indrindra no manana ny 14e jour. Ho an'ny vehivavy manana 28 jours dia tsy maintsy 14 ny fadimbolana indrindra. Azonareo ve izay? Dia atao ahoana indray zany ary hoe rehefa ilay hoe ho tonga ny 14e jour dia ny indroa andro ao alohany indry mila mitandrina dia ny roa andro ao aorianan'izay. Mba mila mitandrina foana zany na izany ary fa tsy hoe rehefa 14 eo any. Raha ohatra indrika ao anatin'ny 14 isaky ny hoe 28 ny fadimbolana indry zany dia 14 indry no misy ny fadimbolana, dia izany hoe ny 13, 14, ny 12, 13, 14, 15, 16 eo zany indrindra no mila mitandrina mampiasa kapoty na koa raha misy hoe alàna ilay lataka rehefa tonga. Raha ohatra ka hoe 30 zany fadimbolana indrindra dia atao amin'ny 17 indray indry zany mila mitandrina, dia izany hoe
ato amin'ny 15, 16, 17, 18, 19 zay natao hoe lonaka. Dia mila mitandrina zany re. Hitanareo ve zay mijery 14e jour na hoe jour d'ovulation? Efa nataoko tanaty live mantsy ilay izy dia mba mila dia nisy fanontaniana matsika mipetraka tany aloha tany hoe rehefa le tonga fotoana hoe zay dia inona tokony atao mialohan'ny raha ohatra zany ndrika tonga fotoana kalapiso dia ndroa andro mialohan'ny tonga fotoana sy ndroa andro aorianan'ny tonga fotoana dia mba mila mitandrina foana hoe na mampiasa kapoty na kosa hoe tsy alefa ilay lataka, zay zany mba hoe tsara kokoa. Dia tadidinareo hoe zay sa ho avero kely indray mandeha ara zany rehefa tonga fotoana ianao raha te hanisa andro ndrika lapiso kely dia tsy maintsy ny 3 volana foana ny isaina, izany hoe rehefa vao tonga fotoana androany dia eo no potserindry ilay eo amin'ilay ampindrimarika ao anatin'ny 3 volana ndry mireo marika an'izay tonga fotoana androany dia manapotsitra eo amin'ny calendrier ndry tonga fotoana indray zaka amin'ny 2 volana dia manapotsitra ndry tonga fotoana indray amin'ny faha 3 volana dia manapotsitra eo hoany atao premier jour dia atahoana manisa ilay hoe 14e jour raha 28 jour ndry dia 14 zany normal be, raha ohatra ndry ka hoe 30 dia atao 30 moins 14 eo tsy maintsy hita indrindra indray 31 moins 14 dia raha ohatra ka hoe 30 raha ohatra ka 30 zao ohatra ny tile calendrier nataoko ity zany dia 17 ndry no andry no 14e jour ndry dia ny indray andro mialohany iny ny lonaka sy ndroa andro mialoha zay dia mila mitandrina foana na mampiasa kapoty na ohatra hoe manao esorina ilay lataka rehefa tonga dia ohatr'izay ihany koa rehefa tonga fotoana rehefa hijanona ilay fadim-bola ndry dia ndroa andro aorianan'izay ndry somary mitandrina kely aloha ary rehefa le ho tonga fotoana ihany koa zany dia mba ndroa andro mialohany iny mila mitandrina foana. Ho an'ny lehilahy raha ohatra lisa ka tsy matandrina dia andany lisa manao vasectome dia mba moramora kokoa ny vehivavy antony mantsy dia le hoe eo lisa menimenina hoe lasa mangatsiaka ny tranonjazy lasa eo zany lasa misy fiantraikany amin'ilay vehivavy satria ny fanabeazanaizana iny koa indraindray matetika lasa misy olana vehivavy rehefa any aoriana rehefa mitrehitra miteraka ka mba fanentanina nataoko ho an'ny lehilahy zany lisa koa mba tsara manao vasectome fa tsy hoe metehatra vehivavy ao. Ho an'ny vehivavy ihany koa tovovavy mba atao ndrika lapiso kely raha ohatra ka mbola sipasipa ilay miaraka amindry dia aza manaiky viraviray lehilahy satria lehilahy nge biby jereo tsara fa raha milely zao nareo ka be voka dia lazay lehilahy fa indrindra iny namatotra anazy kanefa ilay lehilahy no nanampitamby indry moramora mody nanao zay anao zay ahilely aingana anao zay ilely hitadiavana le forondry zay fotsiny tanjon'ilay lehilahy ka mba hisoroana izay zavatra dia dinio aloha ilay hoe ity lehilahy ity hoe volon'akavady fantatrin'io foana raha hoe ilalao izy na tsia fa tsara foana mba dinihana ilay izy raha lehilahy mbola tsy miasa ny olona miaraka amin'ireo tadio tsara fa tsy akavady zany fa revirevy ny ao anatin'ny sainy raha mbola mpianatra nareo dia mbola revirevy koa ny ao anatin'ny sainy fa aza mieritreritra ndry ho alay mivady zao rehefa vita fianarana mbola lavaky be nge ny mbola handalo collège sy ny université mbola mandeha daholo zany dia zay. Makasitraka tompoko.